miarabanao amin'ny anaran'ny tompo ry havako. Hotain'Andriamanitra manokana mahatratra tia Lahady 9 ny volana May 2024 ity izay ibanjinantsika ny lohahevitra manao hoe mampiorona ny mino ny herin'ny fanahy masina. Dia havana hivavaka isika. Misaotranao indrindra izay ry Tompo Andriamanitra io ny amin'ny famindrampona lehibe ka ahatraranay izao anio izao. Anio namakiny ny teninao, fa anio indrindra ihany koa ahazahoanay mandray fampahirezana avy amin'izany teninao izany. Ka ilay fanahy masina mampiorona ny mino Jesosy. Eny ny fanahy masina nirianay hanokatra ny fonay any amin'ny isa-tokantrano, any amin'ny isam-baravarana, mba hahatonga tokoa ny teninao ho fiainana ho anay. Ko mitaniana ary Tompo Jesosy araka ny fombanao fa mihaino izay mpanomponao. Amen. Ny tenin'Andriamanitra ry havako izay fampahirezantsika anio dia arak'izay voarakitra ao amin'ny bokin'ny Nehemia 7. Nehemia 7 ka ny 20 manao hoe ary ny fanahinao tsara dia nomenao azy. Ary ny fanahinao tsara dia nomenao azy. Ambaran'ny mpandinika fiarahamonina ry havako fa farafahakeliny ny olona iray dia mijery fitaratra indray mandeha ao anatin'ny iray andro. Dia rehefa mijery fitaratra io moa dia samy manana ny fihetsiny tsirairay avy. Misy ny mahatsapa fa fanaperana izy dia lany andro izy mandoka ny tenany. Misy koa anefa ny mifanohitra amin'izay mahatsiaro ny tsy fataterahana izy dia manome tsiny ny ray aman-dreny na manome tsiny hatramin'ilay mpahary mihitsy ary. Dia sanatria ve ny asan'Andriamanitra misy défaut de fabrication? Mandiso izany indrindra havana ny tenin'Andriamanitra eto. Fa asehon'ny bokin'ny Nehemia tokoa fa tsara Andriamanitra, ary izay rehetra ataony, izay rehetra omeny dia tsara avokoa. Profan'izany ry havana, ny fanomezana tsara omen'Andriamanitra voalohany any zanak'Israely havako eto dia toe-panahy tsara. Toe-panahy tsara. Ny tanjon'Andriamanitra tamin'ny faharen'izao tontolo izao dia ny ho fahatsarana. Mamaky tsara Genesis 1 tsika ry havako dia mahita tsara ny tantaran'ny fahariana. Fahitan'Andriamanitra fa tsara avokoa izay rehetra nataony, indrindra moa fa ny olombelona. Eto ny zanak'Israely dia omen'Andriamanitra izany toe-panahy tsara izany. Inona ny antony ho ianao? Andovan'ny tany Kanana ny zanak'Israely. Be ny zavatra tsara ao Kanana ao, fa maro koa anefa ny zavatra ratsy amin'izany tany Kanana izany. Isan'ireny ny fanompoan-tsampy, isan'ireny ny fahalotom-pitondran-tena, indrindra ihany koa ny fahalozan'ny mponina amin'izany tanàna izany. Koa mba ahazahoan'ny zanak'Israely tokoa miditra sy mivelona amin'izany tanàna izany dia nomen'Andriamanitra azy ny toe-panahy tsara. Dia ilay toe-panahy araka an'Andriamanitra, dia ilay toe-panahy izay manome voninahitra an'Andriamanitra, mba hahatonga ny zanak'Israely ahay hanavaka ny tsara amin'ny ratsy, fa indrindra hahatonga ny zanak'Israely tsy hivarina amin'ny faharatsiana. Ry havako malalao amin'ny Tompo, raha misy ny fanahin'Andriamanitra tsara dia mba misy koa izany ankilan'izay ny fanahy ratsy izay mety miasa amin'ny olona indrindra ihany koa. Koa fampitandremana ho an'ny zanak'Israely izao tenin'Andriamanitra izao. Fampitandremana ihany koa ho antsika mpino, mba tsy ho voafitaka satria maro ny olona, eny fa na dia amin'ny soratra masina ary, no iasan'ny fanahy ratsy ary fitahany izany fanahy ratsy izany. Isan'ireny eo amin'ny Mateo 5:9-20. Ny amin'ilay lehilahy demoniaka izay nampahorian'ny fanahy ratsy, soa ihany fa nifaniana tamin'i Jesosy izy, ary niesorin'i Jesosy tamin'izany fanahy ratsy izany. Ry havako, ny fihaonana amin'ny Tompo Jesosy, ny finoana ny Tompo Jesosy no andresena ny fanahy ratsy. Jesosy Kristy indrindra ry havana, rehefa niakatra tany an-danitra izy ary nandrotsaka ny fanahy masina tamin'ny andro Pentekosta no manome izany fanahy tsara izany. Ka io fanahin'i Jesosy irery ihany ry havana no ananana toe-panahy menty ny voninahitran'Andriamanitra, afaka manome voninahitra an'Andriamanitra. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao ry havana dia miara-manaiky tsika fa
sarotra ny fiainana. Fa ao anatin'izany fahasarotan'ny fiainana izany koa dia miova ny toe-panahin'ny olona. Maro ny olona no manana toe-panahy ratsy satria ratsy ny hitany ao amin'ny fiarahamonina, na tena mamely azy fantatra ny fahantrana sy ny tsy fisiana dia mivarina amin'ny farantsina. Io ilay ambarantsika hoe ratsy saina. Ary tena betsaka ny olona tahaka an'izany. Dia afaka malalao ny tompo. Ianao tsy mba tahaka an'izany. Fa tianao ny tompo Andriamanitra. Na dia tsy afaka mamonjy ety am-piangonana ianao. Omen'Andriamanitra ny toe-panahy tsara ianao. Ny fanahy tsara no omen'Andriamanitra anao. Ahaizanao manavaka ny soa amin'ny ratsy amin'izao fiainana izao. Ka namorona amin'ny farantsina azy izao tontolo izao no ny amin'ny fahantrana, ny amin'ny tsy fisiana, ianao kosa tsy mba tian'Andriamanitra tahaka an'izany. Fa tian'Andriamanitra tena iorona ianao, iorona amin'ny finoana, ka omeny ianao ihany koa ny toe-panahy tsara izay nomen'ny zanak'Israely fahizay. Ko miorena tsara, aza miofa. Ny fanomezana faharoa dia afaka izay omen'Andriamanitra ny zanak'Israely eto dia toe-piainana tsara. Toe-piainana tsara. Ny zanak'Israely raha hiditra ny tany Kanana dia nanana tahotra sy fanahiana tao anatin'izy ireo. Santionany izany hoe mahavokatra ve ny tany ao? Ho tsara tahaka ny tany Egypta ve ny fivelomanao? Indrindra nanahy izy ireo ny amponina amin'izany tanàna izany satria nalaza tokoa ho loza be sy lian-dranom-ponina tamin'izany toerana izany. Tsy mahagaga ny havana. Fa ny zanak'olombelona dia be fanahiana ny amin'izay hohanina, be fanahiana ny amin'izay ho tafiana sy ny tsy hipirihan'ny zavatra madinidinika tahaka an'ireny. Ambaran'Andriamanitra amin'ny zanak'Israely nefa ry afaka eto. Fa ny fanahy tsara izay omen'Andriamanitra azy ireo dia tena hanome azy toe-piainana tsara satria mihevitra ny hatsara ny fiainany amin'ny lafiny manontolo. Jereo hoe nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'izy ireo hoe 400 taona ny zanak'Israely no nivezivezy tany anefitra. Dia nefa ambaran'ny soratra masina tsara eto fa tsy nivonto ny tongotr'izy ireo. Izao sy ianao raha vao mandeha lalana 5 kilometatra monja dia efa tsaroanao manaintaina any amin'ny faladia sy any amin'ny tongotra rehetrarehetra any. Eritrereto izany hoe 400 taona nandeha amin'ny hafanana, nandeha amin'ny hetsikan'ny zanak'Israely sy nivonto ny tongony. Fa tsy vitan'izany. Nomen'Andriamanitra mana izy, nomen'Andriamanitra rano izy, nomen'Andriamanitra avokoa izay rehetra nilaina. Ary tsy vitan'izany fa no hamaroan'Andriamanitra tahaka ny kintana ny taranany. Ary eto dia vonin'Andriamanitra ny hanome azy ilay tany Kanana, tany tsara, tany lonaka, tany mahavokatra ary misy lava-drano. Izany ry havana ny endriky ny fahatsaram-piainana omen'Andriamanitra ny zanak'Israely eto. Ny tanjon'Andriamanitra dia izao, ny hahatonga ny olony tsy hanan-java-mahory. Dia tanteraka tokoa ny tenin'ny mpanao salamo manao hoe Jehovah ny mpiandry ahy, tsy hanan-java-mahory ahy. Fa dia tena tsy manan-java-mahory tokoa ry havana ny olon'Andriamanitra sy ny vahoakan'Andriamanitra. Ary tao amin'ny Jesosy Kristy ilay mpiandry tsara no nanehoan'Andriamanitra izany fikatsahana fiainana tsara ho an'ny vahoakan'izany. Fa toy izao ny voarakitra ao amin'ny Jaona 4:4. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao. Nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Io ilay fiainana tsara ry havako izay omen'Andriamanitra ny olona. Fiainana eto an-tany, fa tsy eto an-tany ihany, fa hatrany amin'ny mandrakizay mihitsy. Ny tanjon'Andriamanitra faharoa dia izao, ny hahatonga ny olona tsy ho be fanahiana ka ho variana hevitra ny amin'ny fiainana eto an-tany ihany, na ny amin'izay hohaniny fotsiny na izay hosotroany. Fa mba hibanjina ilay toe-piainana tsara omen'Andriamanitra izay satarina eto an-tany ka hatrany amin'ny mandrakizay. Ry havako malalao amin'ny tompo. Mandalo fotoan-tsarotro izao tontolo izao, sahirana izao tontolo izao, mipaka hatrany amin'ny isan-tokantrano. Ary tonga amin'ilay fitenenana mihitsy hoe mipaka hatrany amin'ny aty vilanin'ny olona izay arotsaky ny olona isan'andro isan'andro. Izany fahasarotana sy fahasahiranana izany. Ry havako malalao amin'ny tompo. Mazava ny tenin'i Jesosy Matteo 9 ka ny andinin'ny 7:30 Jesosy hoe aza manahy ny amin'ny ampitso. Ary mbola ampiany koa izany hoe aza manahy amin'izay hohaninareo na izay ho tafianareo. Tian'Andriamanitra ry havana ny olona mba hikatsaka zavatra ambonimbony kokoa sy tsara lavitra kokoa satria izany ny tian'Andriamanitra omena azy. Izany no mahatonga an'i Jesosy miteny amin'ny 9:7 manao hoe fa katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy anareo izany rehetra izany.
ry havako, na inona fahasahirananao, na inona tsy fisianao, na tebotebonao amin'izao fiainana izao, ka tsy amin'ny zavatra maharitra sy mateza eo amin'i Jesosy Kristy. Fa raha ohatra kosa ny fiainanao ankehitriny, mety izay ataonao mahomby ny fivelomanao satria misy tokoa izany. Mety ho gaga angamba antsika hoe ao anatin'izao fahasahiranana manerana an'izao tontolo izao dia mbola maro ny olona ny mitokana trano, maro ny olona ny mividy fiarakodia, maro ny olona no tsara ny fiainana, sy misy izay maharatsy izany. Fa nefa raha tojo tahaka an'izany ianao ry havako dia aza variana, aza sondriana fa mandalo ihany izany rehetrarehetra izany, misehana ihany ireny, fa katsaho ny tena mateza, katsaho ny tena tsara izay omen'Andriamanitra anao ao amin'i Jesosy Kristy, dia ilay toe-piainana tsara satarina eto tany ka hatrany an-danitra any. Voa indrindra mantsy Jesosy manambara an'izany ao amin'ny Jaona 10 ka ny 11 manao hoe, izaho avy mba hanana ny fiainana sady hananany be dia be. Ho toavy ny tompo amintsika tokoa ny izany tenin'Andriamanitra izany ry havana, ka atsiaro tokoa isika fa mitsinjo ny fiainantsika ilay tompo Andriamanitra, manometsika toe-panahy tsara izy, azahoantsika mijoro vavolombelona na dia ao anatin'ny sarotra ary, manometsika koa izy toe-panahy tsara sy toe-piainana tsara izay satarina eto tany fa indrindra hisitrahantsika any an-danitra any. Dia n'Andriamanitra ny voninahitra fanifanahiny kosa ampiorona, ampitoetra ary ampahery antsika tsirairay avy. Amen. Nisoratsika lavako ny tompony amin'izany teny fampahirezana antsika izany, isika ary miombona mivavaka isika. Misaotranao indrindra izay ry Tompo Andriamanitra io, ny amin'i Jesosy Kristy zanakao lahatokana, izay tonga teto tany hitondra fiainana ho anay, ary nolotra ny ainy teo ambony hazo fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty, manana toe-panahy tsara sy toe-piainana tsara, satarina eto tany fa hisitrahany an'irany an-danitra any. Dia indray izay Jesosy vonina handray, hivelona, ary izary izany fanomezan-dehibe omenao aminay izany, na aminay samy eto an-tokantrano izany, na amin'ny mpiara-monina, amin'ny mpiara-belona rehetra. Ary irinay Tompo ho an'izay rehetra mandrezo hafatra ao izany fiainana tsara sy toe-panahy tsara omenao izany. Dia indray izay Tompo vonina hijoro vavolombelona ao, fa na dia mandeha fotoa tsarotra ary izao tontolo izao, dia hitondra ny fahatsaranao, ny fiainana tsara avy aminao izay, any amin'ny sehatra ny toerana rehetra izay alehanay. Dia mivavaka ho an'ny tsirairay Tompo amin'isa tokantrano, na ho an'ny ankizy amin'ny fianarany, na ho an'ny lehibe amin'ny asa aman-draharaha. Ianao ny Tompo no hiasa mahery aty anatinay tokoa, ka tsy hanahanay fanahinany amin'ny ampitso, fa mba hahatoky ny teninao tokoa izay fa ianao nefa mikarakara sy manomana toe-piainana tsara ho anay. Dia ianao no handamina izay rehetra mbola tohiny amin'ny fianaran'ny ankizy, na amin'izay mbola tohiny amin'ny asa aman-draharaha mbola tena hisehony ny voninahitra ao, sy entinay manompo anao indrindra ety anivon'ny fiangonana ao. Misaotranao mantsy Tompo fa na dia mikatona ary ny trano fiangonana, ny asan'ny fiangonana dia maro indrindra fa ny fitorianany filazantsara anao. Koa ianao no hanambona ny mpino rehetra mba azahoanay mampiombona ny talenta azahoan'ny fiangonana ao, manatanteraka ny iraka rehetra izay nampanaovina ho azy, indrindra fa eto amin'ny fiangonana ao, ambavahadin'ny tafo izany. Tompo tianay io, mivavaka manokana izay amin'ity anio ity, ho an'ireo rehetra izay ao anatin'ny ady sarotra, ao anatin'ny tsy fahasalamana, miady amin'ny fahafatesana, ary efa manana havana nodimandry mihitsy aza. Tompo, ianao nefa nilaza fa tsy hameranay ho kamboty ianao, koa ny fanahinao Tompo ny irinay hamangy ireny olona ireny tsirairay avy, ampahery ny miatrika ady, hanome fahasalamana ny marary, fa indrindra hanome fanantenana ny azony manjoka atoky ny mandrakariva, fa ny toe-panahy tsara nomenao
izay tena mijoro vavolombelonao indrindra ao anatin'ireny fisedrana ireny. Tompo tianay eo, mifanahinao mahery tokoa neno omba izay rehetra mandihy fotoan-tsarotra, ary indrindra mivavaka izy ho an'ny mpitsabo, ny mpiasan'ny fahasalamana, ny mpitandro ny filaminana, ny tompona raiky mpanjakana rehetra izay manana didy, manana andraikitra amin'ny fampaherezana ny vahoakanao, indrindra famerenana azy ireny amin'ny fahasalamana ao anatin'izao vanim-potoana ny amehana ara-pahasalamana izao. Ianao ny mehery ampiorina azy ireny mandrakariva ka tsy arovany fa tahako nombanao ny mpino, nombanao azy ireny ihany koa. Ny Tompo tianay eo, mbola maro ny vetsevetsim-ponay, mbola maro izay tena angatahana aminao. Resy lahatra nefa izay Jesosy fa ianao ilay manome anay toe-panahy sy toe-piainana tsara no mahalala ny mahasoa sy mahatsara anay. Koa dia tianay Tompony ampiombo izao vavaka izao amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe Rainay izay any an-danitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Eo anay anio izay anona sahaza ao anay, ary mamelà ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, ho manafahanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Soratsika ry havako ny Tompo Andriamanitra ny amin'ny fahatotosany izao fiaraha-mivavaka izao. Alohan'ny hamarana antsika ny fotoana ry havana, dia misy afatra reto izay mba tiana hampitaina amintsika tsirairay avy. Ny voalohany dia izao, mitandremo. Mila mitandrina antsika ry havana amin'izao vanim-potoana izao, fa tsy kely lalana ny ratsy izay mitaona antsika mandrakariva hanao tao foana, indrindra ao anatin'izao vanim-potoana ny amehana ara-pahasalamana izao. Ady izao mandrakariva ny toromarika izay omeny ny fanjakana sy omeny ny mpitsabo mba hananantsika rehetra fahasalamana. Ny faharoa dia izao, matokian'Andriamanitra fa tsy mamela antsika ho irery izy, fa manome antsika toe-panahy tsara izy ry havako, manome antsika toe-piainana tsara indray ihany koa izy, dia ho anivontsika mandrakariva izy. Ary izay sorato eny efa nilaza fa aza manahy ny amin'ny ampitso. Tompo tokoa ny ampahery sy ampitraka antsika mandrakariva na amin'ny mora fa indrindra amin'ny sarotra. Ny fahatelo ry havana dia izao, miasa. Aza manadino ny asa fanompoana fampitondram-bavaka antsika amin'ireny. Aza madino ihany koa ireo adidy samihafa izay anjarako sy anjaranao ato anivon'ny fiangonana. Tanterao soamantsara izany, fa ny fiangonana no mikatona, fa ny asan'Andriamanitra kosa dia mandeha mandrakariva. Koa ny Tompo Andriamanitra tokoa ny hamaly fitianao amin'izay rehetra efa nataonao sy mbola ataonao. Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina ka nadino ny fitiavanareo sy ny asa izay nataonareo ho voninahitry ny anarany. Dia ry havana hamaran'izao fiaraha-mivavaka izao isika, tsarovy mandrakariva fa ny Tompo dia mombantsika mandrakariva amin'izao herinandro vaovao izao. Ary amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy indrindra manoloana ny tsodranao manao hoe ny Tompo anie no hiaro anao, ny Tompo ny fialofanao amin'ny ankavananao, ny masoandro tsy mamely anao noho ny andro, na ny volana noho ny alina. Ny Tompo hiaro anao amin'ny ratsy rehetra, eny aro ny fanahinao izy. Ny Tompo hiaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Eo an'Andriamanitra ireny amin'ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.